Ary na ny olona mpakafianao manao sous-entendu defa miparloto izy mpanao beloty. Sotonoko ny anaran'le olona fa il va se reconnaître. Zaho izy tsy mpanohana ny fitondrana fa mpanohana ny président Mikael Mivady. Misy dikany mazava be zany. Zany hoe nareo rehetra ao zany a tsy misy mifampatoky. Atao ahoana Andriamatofoloa ny hanaovanao gestion d'un pays avec une équipe pourrie. Faly miaraba atsika mpanaraka ny pejy mpanjoy ny pejy RGL ary mpanaraka ny fikampany faneho-kevitra anay eto amin'ny fanorenana miabo GDLR. Live tapotapoka izy ty ranomarina disaka sabotsy zay no fotoana ifanaovana aminareo nefa raha natadidinareo de tsy nisy tamin'ny sabotsy teo a no ny lafiny ara-pinoana sy arakasa sy fiainana tsirairay a miavatsika ato moa dia fantatrareo mahasilamo azy de ao anatin'ny ramadan tanteraka de tsy maintsy nisy ny fandaminana aloha fa tonga indray ny fotoana ifampiresahatsika eto dia miarabany Moustane tonga saony indray tsika amin'ny rahalahy eto amin'ity plateau tsika ty a inona ny masaka voahomanao any resadresaka resahatsika eto fa za moa manana ny ahany koa fa anaroatra kely a tonga de ampidirako azy fotsiny bombardé na MP hoe nanaona ihany ny antso anao ve colonel Mikael na WhatsApp zany na message na mail leo be aho mialatsiny fa tsy vitako ny mamaly azy rehetra tsy vitako ny mamaly azy ka eto zay no mamaly azy a de aloha ianao no ampitonana ny teny angambany hoe nanakory sy nanakory soasoa fa lina de lina ny olona ny amin'iny aloha de avy atsika mitohy amindreo loha hevitra madinidinika ho resahana. Miarahaba anao pasteur faly mihoana indray tsika miarahaba ny mpijery atsika mpanaraka pejy rehetra rehetra miarahaba ny vahoaka malagasy na tanàna na ty ivelany rehetra rehetra natsidika anao teo moa le fanontaniana satria hatraty koa zany be de be ny fanontaniana hoe ahoana ihany le resaka ny ôna sy ny tariny de hitondrako le resaka moa tena misaotra moa le ray aman-dreny le niantso atsika voalohany le général zany a nafohy fotoana nieno atsika tena isaorana be de be izy maha ray aman-dreny azy de ajainy izy satria hita fa liana amin'ny fihavanana amin'ny soatoavana malagasy izy isaorana be de be général. Isaorana koa moa i Andriamatofoloha PRRM niezaka niantso tsika ihany izy fa tsy isaotra be anazy satria nieno ihany izy moa tamin'iny fa tsy tanteraka hatramin'ny farany moa le resaka ny mampalahelo de mino aho fa hitany ity video ity tsy misy mampiady tsy misy mifankahala zany izy ty fa raharam-pirenena moa tsy havanana io rehefa misy ny tsy mety de tsy maintsy hiteny ary ny safidy nangina atsika tsy hoe am'le eritreritra ny sasany hoe nangina moa reny mety efa voavidy na hoe namadika palitao namadika ny tolona tsisy an'izany satria tsy be de be zavatra mety tsy fanarahana amin'ny fitiavana tanindrazana samy olo moa amin'ny famoahana am'le hoe fitiavana tanindrazana ny atsika moa ity ny hitatsika atreto am'le hoe fitiava-tanindrazana tsy maintsy hitentsika ny safidiny angina atsika pasteur satria navelatsika aloha mba tsy ataon'olona mauvaise foi atsika hoe mikritika isan'andro inona moa hitako misarinao pasteur mialatsiny mandehandeha any hoe te handrodana fanjakany olona rajoely manaparitaka voly atao daholo ty resaka rehetrarehetra tia de aloha hiteny hoe atsaharo ry zalahy le hoe rehefa miteny zavatra tsy mety rehefa
miteny ny gaboraraka misy, miteny ny manodidina ny PRM zay mpanao trafika be de be ao a, ninona teneninareo a, manao trafika ianareo, zay ny azoko ambara. Manao mamaritra rem-pirenena any ho any, be de be moa hiteny hoe avoany pirofo, averiko foana hoe mbola ho tonga zany pirofo zany a amin'ny fotoana tokony ivoahany, tokony amoahana anazy zany. Nisa i moa ajanontsika eo iny fa bon zay zany ny point de vue anay, manao ianareo a, asakasaka anareo zay fa tsy angina izahay a manoloana an'izany rehetrarehetra zay. Manaraka an'izay point vitsivitsy satria rehefa natao moa atsika hoe te handrodana fanjakana, te hamerina ny Rajoelina, te hanao an'izao, tsy lotona daholo zany ty rehetrarehetra amin'ny teny ty a. Raha misy aloha azava le resaka, raha misy olona ahiana amerina ny Rajoelina zany a, ianareo amin'ny fitondrana. Tsy mbola hiteny detay zay a satria nananay pirofo. Ia, iverenako kely le fanontaniana adressé aminahy zany a, hoe inona ny vaovao pasteur, niantso anao ve ny PRRM? Averiko kely le genèse-ny a. Rehefa nanao an'iny antso iny zay misy antony. Rehefa nanao an'iny antso iny dia misy antony hoe resahana amin'ny irery fa tsy hoe miresaka amina kabinetra na mpiara-miasa. De normal moa fa ny olona miantso rehetra io tsy fantatra zay intention dia nisy olombe araky ny tenin'ny mositana teo ray aman-dreny sady olona avy any aminay any atsimo agny, isaoranazy be de be nandray ny andraikitra niantso aho. De hoe ahoana, inona no azo atao, de zaho hoe mila miresaka amin'ny samirery. Dia rehefa nandeha ny fotoana, iny moa fa nandrify tamin'ny diany tany Paris, tany Frantsa, dia nisy ihany sasany te hanontany amiko hoe inona le izy mba ampitaina aminy. Non, miala tsiny moa za catégorique PRRM irery. De aveo nahavoaray SMS zay tsy fantatro hoe iza mandefa SMS satria mila verifiena koa. Dia tsy namaly le SMS aloha, namaly ana hoe iza moa ianao manoratra, tsy fantatra le izy satria précaution tsy sonia hoe iza le manoratra. De zay miala tsiny tompoko, mila fantatro hoa ny identité anao manoratra amiko. De farany moa dia nisy numéro de farany nanao fananina niantso. De natsoky le numéro anankiray faharoa. Za aloha tsara marina za tsy manana numéro telefonan'ny PRRM na dia milaza nareo efa misy mivoaka any, za tsy afaka noratra SMS amina numéro lazain'olona miparitaka fa za mila le olo en face. De niantso le numéro par hasard dia tsy nisy nandray, tsy afaka donc hoe tsy afaka nandray ngambany izy. De fa andro amin'ny firy alina no misy miantso dia monsieur le président no niantso, tonga ny appel. De tao anatin'ny appel izy efa maika ny andeha hiverina any Madagasikara. De reko fa misy olona manodidina azy eo mpisakafoanana angambany izy io miaraka amin'ny ekipa sy ny délégation. Dia niala tsiny taminy aho ary tsy manana zavatra lazaina mandainga ankoatran'ity fa assurer fa maheno an'ity izy sy na zay olona teo akaikiny teo. Tsy afaka ny resaka aminao amin'ny telefona ho aza monsieur le président fa mila mihaona aminao mifanatrika. Satria tsika mahalala tsara fa miantso amin'ny telefona zany de azo atao ny manao enregistrement ary azo atao koa misy olo-kafa manatrika eo. Or ny zavatra zay ho lazaiko de tsy tiako foreny ny manodidina azy. Dia nijanona hatreo zany resaka amin'ny rahalahy tsy afaka satria izy mbola maika hiverina ny ampitso maraina an'iny, dia tapaka hatreo zany ny fifandraisana, tsy hoe fifandraisana fa ny communication. Donc zany tsy nisy resaka natao mihitsy mahakasika le zavatra asaiko resahana aminy noho zay anton'izay. Ka noho izany dia eto tsy hoe ilaza hoe inona le resaka satria resaka manokana fa sous-entendu ihany no ataoko hoe mahitsy be ny teniko eto monsieur le président, ireo manodidina anao reo problème anao ngeza be, vao io no problème any Rajoelina de averinao ndray le izy. Ary na ny olona mpakafy anao
manao sous-entendu defa miparloty ozy mpanao beloty sotonoko ny anaran'le olona fa il va se reconnaître zaho izy tsy mpanohana ny fitondrana fa mpanohana ny président Mikaela Mivady misy dikany mazava be zany hoe nareo rehetra ao zany a tsy misy mifampatoky atao ahoana Andriamatofoloa ny hanaovanao gestion d'un pays avec une équipe pourrie d'avance matoa nanao fananina namoaka an'le sary tato amy PJRJL tsy hoe kory tsisy atao le hoe jereo nareo ke hoe ty équipe tamy 91 ty dream team za tsy miteny hoe parfait reny fa zany ny tena atao équipe ary raha tsy nisy an'ireny mialatsiny aminao mostany ianao ratsirakista tsy nidoboky ratsiraka raha tsy le dream team satria enjana zany équipe zany iza mozy tao Andriamanjato Richard Manandafy Rakotondrina Francis Karavony Voahibe Olombe zany za tsy miteny hoe reo ny filamatra fa tiako tenena hoe rehefa hiatrika combat il faut une équipe solide ny équipe anao anefany a fracassé ary samy misy démantèlement interne misy an'izany ministre milalao telefona zany maheno ahy io ministre io fa tsy tonoko anarana satria za mba manana ny etikako eto tsy presse à scandale fa presse à conscientisation de mba inona moa ny considération ny anao monsieur le premier ministre pendant le conseil des ministres cette personne joue avec son téléphone c'est une marque d'impolitesse tsy fahalalam-pombo zany hoe anao zany resaka amin'olona eo de le olona mamaly anao de sady mandefa SMS manao téléphone en plein conseil de ministre pour vous dire hoe iza ilay olona miaraka aminareo satria tsisy raha rahiny anareo mihitsiny fa nataony zay azahoany toerana ao anatin'ilay refondation mba hanaovan'zareo cheval de Troie de manondro voana anareo izy io le teneny mostaniny io resaka conseil diplomatique ao anatina période mamaitsika zao monsieur le PRRM ary tsy manambany anao aho satria anao miaramila ary fantatrao zany stratégie militaire zany fa tsy manana expérience amina diplomatie anao or reto olona manodidina anao reto de samy manana ny patron daholo à l'international de mampijabaka anao any amina firenena zay lazany andanany nefa avy eo ianao alefany any de avy eo nefa anao tororoany any amy firenena hafa indray aloha de lazaiko mahitsy eto le izy hoe andananao makary amy Russia nefa avy eo izy ndray mitoroka anao ary amy frantsay hoe jerenareo ange izy fa lozany makany amy Russia nefa izy nadefanao tany de olo ohatry zany ve président no anakinanao ny ainao ary ny ain'ny firenena ny hoavin'ny firenena amizao ane misy olona marary saina zay eto am'ty tany ty tsy tonoko ny anarany any amy faritra Azia any manao faux pas eto de tonga de nibokotra ao izy efa ambony latabatra asa razonareo le olona tiako tenenina karaha mijabajaba Madagasikara inotsika par rapport an'ireo firenena matanjaky reo anao tompoky tsy andeha amy fihetsepo misy miteny hoe il est temps maintenant de changer oui je suis d'accord on va dire les choses en face en diplomatie c'est de l'hypocrisie c'est l'intérêt no tadiavina alohatsika tsy fampavandy eto za zao tsy tononoko nanarale firenena tsy azoazoko kanefa je suis obligé de travailler avec satria pour l'instant ireo no miatoka ny zavatra rehetra fa tsy vitany hoe ndao tsika hiala eto da hoe ry nefa ny structure anao rehetrarehetra ty ambany mbola nahazo daholo il suffit pas ne c'est pas un effet d'annonce hoe manoko sa tsika de hiaraka amy ranona de hiaraka amy ranona ny robinenao any ambany nefa ne mbola azo zareo daholo iny teneny mostana teo io océan Indien zalahy ny contrôler azy kendainy zareo ataony zareo ina amy filazana izy ty ataony ina amle terme malagasy ty le hoe fahiranotsika mety ho zay terroir izy tsy asiana ray gotina lasantsy mpandritra ny ray herinandro sa ampanakarena sasandray ohatrany tamin'ny androny Rajoelina tamy 2009 misy nanakarena tampoka resaka carburant mety zany koa mitetiky ny sasany
de am'izay zany manafatra mitady lasantsy avy any mambadibadika any de vitavita any de anaovana fery tahaka an'ilay tany malaza ao atsimotsimo ao efa azahoany sasany 250 000 $ par mois ao aminareo atsimo ao. Donc zany a hitanareo fa misy olona y a des gens qui s'enrichissent derrière votre dos, monsieur le président de la refondation. Naïveténao sy ny simpliciténao a fond de commerce am'ireo olona reo. Voatera manao teny sous-entendu fa misy zavatra be dehibe ny ambadiky zany de vous allez comprendre. Pendant ny anao lasa tany à Paris sy tany ananiny misy mouvement tranga teo Madagasikara. Zay saika ny tenena taminao en parallèle ny voyagenao. Zany hoe quand le chat part, les souris dansent. Et eo ny fantany mipetraka, est-ce que vous maîtrisez votre équipe? Maîtrisez-nao ve reto olonao reto? Nareo zao sahirana aminay le hoe diaspora pasteur Zoliko no mizara volany barikadimy mizara volany zay misahiranareo nefa ny ao anatinareo mihitsy nefa mihaza nareo maraina atoandro hariva et ils ont les moyens. Pasteur zany aiza ranako vola de miteny nareo nomeny rajoela vola mbola sanitsaka ny tokotany rajoela nandray maraina fa tsy maninona vahoaka angamba tsy adala fa afaka mijery tsara ary za koa manana ny etikako sy ny déontologiako. Raha ilazantsika ny marina, oui, efa nisy fotoana niantso any mpitondra teo aloha fa nolavika. Raha vola ny tadiavika efa ela nanankarena. Raha ny information azonay reto fotsiny amin'ny zava-misy eto tahaka ny fanaon'ny ministre sasatsasany fitondranareo afaka nanao rakety de efa milliardaire zay. Zany mampahama milliardaire sasany eo rakety. Sy tena iza fa nareo regardez mon regard de fantatrareo aiza le olona, iza le olona. Fa tsisy tombotsoko am'izany. Zay raha mbola nanao plus nanangona vary nanomezana ny fahasairana ny olona tantamatavika raha milliardaire tsy tonga de mba nanao super héros tahaka ny sasany koa nasiana sary ngeza be de io RGL de io fa mizara vary. Ratsy manambola. Tsotra kely ane. Fa tsy nanao tsy manambola. Donc tsy maninona. Alifasony campagne de dénigrement nareo fa rehefa amin'ny tany koa mola izy satria ary vao mainka izy rehareako satria hatramizay tsisy ny teny donc zany je deviens une personne qui dérange. Noho izany de ho raisiko fond de commerce izay dénigrement nareo zay. Eto aho zany mialatsiny mostanina fa tsy nifampiheritsika fa hiteny a. Araka ny resaka nataony madame Adèle tamin'ny fotoan'andro ary développe taiko eto hoe andao atsangana ny tambajotra n'olombanina. Ina le izy efa andrasantsika teto aloha. Nareo rehetra ao amin'ny fitondrana tonga de ataoko mahitsy aho. Ao anatin'ny structure io zay tsy afapo fa manana information réelle alefaso. Ianareo zay mahita zavatra tsy mety hoe nareo tary nisy nasena mibata volamena anaty kesika atao alefaso. Anonyme, fatazominay ny anonyme. Efa manana information maromaro any zay ato. Araky ny teny teo il y a un moment pour tout, c'est pas encore le temps. Tsika tsy manao presse scandale. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra aho andao arovana Madagasikara. Fa reo olona reo manodidina ny président reo de tsy resaka refondation zany. Misy vazivazina zay moa atao amin'ny fanorenana miaby ato hoe lasa tsy fondation tsony izy fa lasa lavaka mandavaka sanandro. De anao zany mieritreritra fa isy béton rapitso. Kanjo lavaka ampenjeranareo de tapaka ao tsirairay. Toizako ihany le izy. Ao zany manao fiteny hoe nanao fanambarana i Herzo mpitarika ny genda apahana amy genzety fa tsy izy moa tompona andraikitra ny genzety satria efa misy fitaovana andraikitra fa anisany. De niazakazaka daholo nareo rehetra nanao intimidation an'le zandrikely. Za eto de j'apporte mon soutien à Herzo même si be de be mipoint tsy itovizany amin'ny rahalahy. Io koa moa tsy mila anaratsika ny fanaovana politika. Io zao de ikipaniana ndray satria non ny hevitra rehefa mitovy ny hevitra dia toanana. Tamy daholo indray zareo soletinao. Tonga de mandrahona an'le boy kely hoe mampitandrina anareo jenjety fa izy ianao no mampitandrina. Fa nga ity dictature.
Zara midera azy ny fahasahiny teny hoe na tsy aro saina zay izy fa tsy mandeha am'lohany ty zavatra ty ary nareo zany hoe manao langage na mpanohitra et alors fa nga fahotana mahafaty ny manao langage na mpanohitra depuis quand c'est un crime d'avoir un langage d'opposition depuis quand sa nareo tsy azoko tiana fa izy nareo tsy azoko tiana toko zay nanananareo teny amy trezve tamin'ny fotoanandro hoe liberté d'expression de rehefa ny hafa indray de hoe mangina lisany fa lisany amin'isany hoe miinsulte le rangaha tao anatin'ilay fikambanana iny hoe tsy omena tsiny misy fa mbola Gen Z de olona mbola maivamaivan-doza izy na olona tsy de mbola nianatra mais tu te prends pour qui mec avoin CV anga universitaire anao reo boekely reo e za sa fa ianao tsy na niatsasaky ny diplomanao raha tsy niatsasaky diplomanao bandikelao raha tsy anananao fa za mifanambanimbany ohatrany sa ve nareo anatin'ny fitondrana de manao langage d'autorité non mais atsiny alors on en a marre de votre menace et de votre parole je sais pas quoi sakivy nareo noiza donc velohany olona iteny alefaso erzoa alefaso ry Gen Z rehefa tsy faly lisa de alefaso fa tsy reo akory niaritra ny mafy teny amy pikanja fa reo mpijapy train daholy fahatelo manarakaraka an'izay ny zavatra izay resahana etoko my resaka hoe opposition tsy ndriko tsara aloha resaka hoe opposition matahotra daholy ny olona mitondra ny titrany hoe opposition finakiny ataoranareo anarana maloto ngany zany fady ngany zany de mbola ampianarina kely tsika na ny sasana hoe karaha vao manohitra aho de arajoelona sy ny firongana ambany be ane zany niveau anareo zany sao de mila mianatra kely mbola tsy nisy rajoelona de efa nisy ny mo hoe opposition zay mantsy ny fomba fidiscréditena anay hoe rehefa manohitra n'lay zavatra tsy mety de hoe rajoelona sy zay tsy matahotra atao an'izany terme zany fa le peuple va juger par elle-même par lui-même de hitena eto zao le resaka hoe opposition ny teneninareo teo hoe ny zavatra tsy mety zay atao tsy maintsy lazaina fa tsy hoe rehefa miaraky tsika ny opposition zareo zao ty ampita opposition Macron zao i LFI sy Rassemblement National nefa mifandramatra reo manatrena reo nge zay ny tena demokrasia ka tsy hoe rehefa samy opposition de miara-dalana de mifankaty de fanao bizobizony non fa opposition an'ilay régime na opposition an'ilay discours n'le régime fa tsy voatery hitovy zareo tsara zao misy fotoana ndrandray misy hevitry Marine Le Pen ekeny Macron fa tsy tiany LFI la France Insoumise de hiteny de miteny ny LFI hoe lasa lesy botiny Macron ndray ry Marine Le Pen sy Bardella non rehefa mety le hevitra de mety ka na de mety hogaga zao nareo hoe fa maninona pasteur Jean-Luc ohatra entre guillemets lasa mety hoe rapitso aho zao misy zavatra zay ho lazaiko ka raisin'ny PRRM de mitehaka de hiteny ve nareo opposition io fa lasa nananomba ny fitondrana le resaka fianarana le resaka politika zany aza atao an'izay satria zay le problème eto amitsika tsisy mandeha amin'ny laony le izy de farany ina ny argument nareo rehefa te discrédité olona firongony tsy manana argument misy nareo ny fanontaniana teknika ary précis rehetra nomenay nareo tsy isy voavalinareo fa io navalinareo azy zareo daholo moa le compte fako fa amiray daholo de hitanareo fa sary efa préétabli ao amina-pampanjakanao nefa misy mpanao intelligence artificielle fotsiny asany de manaparitaka de aminareo koa amin'io mba mianara ihany rehefa mba hanao compte fako de le même texte no aparitaka reo amy page samihafa de ça se voit de raha tsy firongony de ina koa nampiasaina tribalisme eto de mitodika manokana amy zanaky ny any atsimo rehetra azamba fokafokain'ny olona amle hoe satria tsika zanakitsika ty atsimo tsy mbola nitondratra amizay de zay mahatonga an'ireo olona reo manao an'io azamba marivo ataotry zany fa nainiko mihitsy namoaka ny sariko eny Faradofay zanaky Faradofay an-Tanosy aho fa azo atao so analyse-na partisan hoe mitondran'ilay olona azy tsisy idirany resaka sida mihitsy hoe fa rehefa firenena de firenena
aza samatsamana le firenena kararotana am'izay. Zay ngamba no anomboako ny akoho fa rehefa avy eo mbola afaka manampy any am'izay zavatra tokony mbola ifampiresahana maro samihafa fa ny ahy zany mitodika amin'ny vahoaka fotsiny alohan'ny tena mosy tany. Zao nareo no mila mianatra ny atao hoe manana famatorana politika. Tsy zay rehetra miteny dia enona fa lazao zay zavatra lazainy, enoa le zavatra lazainy. Jereo le cohérence. Ty tsotra fotsiny. Iza le olona milaza fa hoe enao forongony nefa izy efa tapitra notetezany daholo ny mpanao politika. Badinonareo fotsiny zay ny antoko politika. Tantôt izy TIM, tantôt izy HVM, tantôt izy Rajoelina, tantôt izy de zao izy lasa fanavaozana de hoe zareo forongony. Mba jereo aloha le passé an'le olona mialatsiny ala de tsy fanao zany ary tsika. De mba jereo zahay zao. Aiza nahitanareo anay tamin'ny antoko anankiray tao Madagasikara. Soyez intelligent. Reo miteny azy forongony reo, avoy CV politikany. Taiza aby reo. C'est simple comme bonjour. Avy aiza aby reo, mahay mizaka aby izy nefa avy ny haniny te hihina-kena. Nefa olona nanana passé, manana casserole, sasany mbola manana affaire-ny amin'ny tribunal fa mbola tsy nampiarina ary mbola tsy niatra ny sazy nefa ny sazy misy ary tsy azo esorina miresaka aminay ny magistrat misy am'ireo tompon'andraikitra reo tsy mety hanao ny saziny nefa tsy azo esorina ny saziny na de omena amnistia ary izy inona nomezanareo antahina teo. De milaza izy fa état de droit ty fireneny ty nefa izy tsy mety manatanteraka ny didy mpitsarana. Zay tokony manefa sazy aloha fa tsy zao ianao no mangataka amnistie satria anao tompon'andraiky mpanjakana. L'exemple vient d'en haut angamba na tsy diso ah. Ataonareo ahoana ny ampianatra anay état de droit nefa nareo aza tsy manaja lalàna. Aoka fantatrareo vahoaka zany didy mpitsarana misy karazany efa nivoaka ny amin'ny olona tokony hanefa ny sazany. Zany na de fasanareo ny raisany amponjany ozy nareo mbola tsy tapitra ny sazany. Ok. Fa misy koa olona ho tokony hanefa sazy. Fa parce que ils sont dans le PRRM, dans la refondation, donc ils ont une immunité surnaturelle. Oh là, c'est quoi cette démocratie à deux vitesses? Si vous avez le courage, le culot démocratique, arahony lalàna. Fa rehefa ny sasany izy de karaka ny lalàna dia mila manefa ny sazy izy satria mbola tsy tapitra ny saziny. Ary ianao mais oui, ao atsika tsy fanambaka eto, samy mianatsy sika. Fa tsy ny vahoaka ny veriverenareo eto. Ka zay ny rôlanay etoko na hofaly nareo na tesonareo tenendreo rapitsy hoe sy ny forongony. Tsy manova anazy zany na ny kely akory aza. Ka zay ngamba ny ela fa dia averiko any amin'ny mostanina ny fitenenana. Eny pasteur misaotra anao. Natsidika anao kely moa le fitakiny ary natsidika anao moa ny resaka raha isa iny tsara tsindrina kely fotsiny hoe misy manefa ny sazany satria sazany mbola tsy vita. Tsy hay hoe manefa ny saziny izy satria tsy nety nandohan'le vola zay nitakina taminy, tsy haitsika io. Manefa ny sazany ve izy satria manana dossier be dia be momba ny olona izay ezahany zalahy diovina nefa tsy mety madio. Fa eny moa anazany fanjakana androany mirehareha ry zareo asakasaka ny zareo zany fa mino fa tenintsika malagasy hoe misy farany zava-drehetra. Rehefa tonga am'le farany ifampijery eto atsika, ifampitady eto sika, ivoaka foana zany pirofo tadiavinareo rehetrarehetra zay na iezaka nadio ny tenanareo anareo zao amin'ny fitondrana am'zao mipetraka ihany eo misy tsy faly ihany ao hitatsika daholo. Tsy mahay mandray lesona isika malagasy.
ny tantara rehetrarehetra nandalo a tamin'ny fanaovana politika mipetraka fa tsy mahay mandre lesona fa mbola manao pirany teo aloha foana mamaika ino moa resaka ino moa mbola mety iverenantsika ndray andro any a fa tiako atsidika ihany am'le resaka fanambakana iny pastera satria nasiany zalahy resa be koa moa satria tsika miteny a tsy tia fandrosoany Madagasikara tsy tia fiovany Madagasikara zay zany koa le resaka mandeha satria iaraka amy BRICS atsika am'izao tsy haiko hoe mbola le zavatra nanakanana le fitondrana teo aloha le miteniteny fatany ve ny averina pira noho zay satria le iaraka amy BRICS mety tsy mahay nininona ho atsika satria zay koa moa anenjena atsika hoe atsika tsy mahay nininona fa ireo ihany ny tena tapahaizana raha ny sommet BRICS Johannesburg sy tany a Kazan 2024 manomboka nasiany zalahy critère ihany le fidirana ao am'le BRICS hoe mba au moins mana un pays manana poids une économie émergente moa fitenenany zalahanazy de zay mba critère napetraka ny zalahy ny économie émergente tsy haiko hoe aiza misy ny économie-tsika am'izao aiza ny plan de relance économique tsy mbola misy mivoaka na structure ny fanjakana atsika na resaka constitution ary tsy mipetraka ny sécurisation ny investissement tsy hita de iny le pitarika le chef d'institution hoe iaraka amy BRICS atsika de mitehaka koa le malagasy zay le manahirany zay le teneny koa tsy maintsy hiteny satria na de hiezaka tsy hiteny zay a efa diso tafahoatra zany fanambakana amy malagasy zay redredy foana ny iainany malagasy nefa ny fiainana mihasarotra io zao isika ao anatin'ny crise lalina dia lalina amin'io guerre zay nataony Trump sy any Iran zao rehefa mieritreritra sahady hoe firy ny namana ny havana andefa message tsy mahita hanina hoanina tso defa karama kelytsika ty andafy a de amelomana anampina ny havana nefa ny olona ny tokony azafady manampy zany malagasy rehetrarehetra ao a trafiky volamena sy ny tarina izy moa no natsidika anao teo pastera 3 andro natsidika kely de tamy paziko eto any tena somary ime kely fa mampalahelo le izy a vao maraina natsidiko teto amy paziko ny trafiky kely zay a natramy roplanina sy ny oran'le roplanina tany Ivato de misy namana moa ny identifie ana tany amy pejiko hoe io ary ny anao mosy taniny de mea de na hoe mody tratra le volamena tamin'iny andro iny a miarivo nisy tompon'andraikitra hoe nisy volamena tratra 5 kilos nefa 120 kilos le mipublieko teto fa 5 kilos moa ny tratra tsy haitsika inona ny toyana de nisy namana moa ao anatin'ny fitondrana ny teny teo de teneniko mila proof anao ino enareo ny karamay vahoaka malagasy fa tsy izahay aty ny renseignement ataovy ny asanareo enareo ny tompon'andraikitra ndana anareo mitady an'le olo ndana anjaranareo zany manao enquête fa tsy anjaranay satria enareo ny karama mivahoaka mandomy karamanareo my patronareo anjaranareo manenjika ny olona manabotry firenena fa tsy zay moa zava-mandalo fa aty amitsika olo-tsotra reo mangataka proof de sasany moa misehopo hoe juriste izy de hoe any amy manao demande ny mitondra preuve eny amy fomba fitsarana zay amy preuve zany amin'ny inculpation zany zay tsy mi-inculpe fa zay manara-maso zay koa tsy azo satria rehefa nandeha nianatra moa ny sasany de fa mietrehitra hoe
tapaezana mahay be diplôme, anazy ny famarinana, manana science exact izy. Fa diso oetrotra nareo de mbola verina eto hoe iteny foana zay rehefa misy zavatra tsy rarana, iteny foana zay rehefa misy zavatra hitanay tsy anavitra n'le firenena fa ampiletika ny firenena, araka ny teny pastera teo hoe efa misy mandalina mihitsy, efa mialavaka, mbola misy mangady ihany androany. De oaisintsika ty, tena oaisintsika ty, sanatria ve tena hiafara amin'ny haitiny tiatsika tongavany, zay tesitra mamorona milisiny, zay tesitra zay manamanam-bola mahitahita volana amin'ny trafika, mamorona milisy, manafatra basy any avy Russie, avy ery, ety, de samy manana ny milisiny de samby hiarony anazy. De rehefa avy eo ny aty amin'ny vahoaka, ny atao fitaovana, todika amin'ny zalahy, tsika avavaratra ihany satria betsaka ny namana ny antso anahy avy any avaratra. Hainao aza manaiky, inona koa mo tiako pastera ny zavatra teneny zalahy, publien zalahany hoe surtout avy any aminay misy miteny manko. Olon'ny club de 48, ny zavatra tsy hainareo akory mba teneninareo. Zanaky club de 48 zany tsy hainareo akory izany ao anatiny. Zavatra ohatrany hoe mity. De hoe fitaovany zany, atsika koa mba fitaovan'ny club de 48 zany ny pastera. Zay koa hitako amin'ny commentaire any. Tsy hoe amaly commentaire anareo izahay, fa izahay me aminareo. Satria le zavatra teneninareo ary tsy hainareo akory. Na ny tantaran'i Madagasikara ary tsy voafenareo akory. Ny sasany moa ny teny malagasy tsy voafena akory. De miseho milay. Te hafantatra ny rehetrarehetra. Ianareo ny ataon'olona fitaovana. Ny sasany moa ny teny hoe tsaleo ve, ohatrany nataony Ravato hoe tsaleo ve misy Ravatomanga be deaibe any amin'ny sisiny any. Za moa tsy tiako manona anaran'le bany ty fa tsy maintsy tenena misy miteny koa zany hoe tokony Daya be deaibe ary misy. Fa izy ary zany olona zany. Tokony misy. Fa maninona ary tsy ianareo ny anaovany zaleo anazy fa izy rery manao an'le ataony ihany. Tsy azoko. Fitaovana daholo ianareo. Fitaovana daholo. De nenjehana koa moa i madama kely iny, iza moa Raisa. Ina moa nanenjehana azy koa hoe compte fako be deaibe hono ny foroniny. Usurpation cours de fonction. Nefa manana profo izahay fa ianareo rehetrarehetra ao amin'ny fitondrana micrée compte fako be deaibe reo, manana compte fako be deaibe raikalahy ery chef d'institution ray ery, manana daholo ianareo, hitanay ary izy na io manaratsy anay, misy manompa ary fa tsisy rarahinay an'izany. Mahazo manompa fa tsisy rarahinay an'izay. Tsy mampiova ny foto-kevitra anay ny ompanareo io. Satria na ianareo ary tsy mahasahy mivoaka amin'ny tenanareo no miteny ny hevitra anareo. Tsy zaranareo ary misy anay mba mikarama kely anareo. Za manko tsy te hanompa koa andro moa Ramadan sady kareny. Tsy te hanompa fa mampalahelo ihany izy. Tsy ho lavatsika androany pastera fa ny saorako aloha manokana satria nisy fotoana atsika tsy niteny de taitra ihany nahita an'ireo tanora tonga any amin'izareo ihany le afatra atsika isan'andro reny misy tonga sainy ihany misy masaha niteny ihany androany nefa mipoitra hozy anao teo le olona voakarama, le olona misisisika miarakaraka am'le fitondrana mba mahazo baba kely de ireny ray no miseho miterina an'le bandy kely tonga saina, mampalahelo, magaga.
fa aza atao makivo zany zandrikely isany rahalahy ranabavy isany anareo anisany mba intellectuel aza atao makivo fomba fiady ara-politika daholo reo rehefa ianao manomboka manakikaiky ny marina rehefa anao mamiratra ny ao an-tsainao mahita marina tsy azo ahodikodina tsy azo ambakaina de ny farany tsy maintsy treromina tsy maintsy hopaina atao daholo ty rehetrarehetra akivy anao fa aza maneky an'izany mijoroa hatrany betsaka ny opa mahazo anay a betsaka ny mifanenjehana mifamoronana lainga tsy mampiova izahay zany mijoro hatrany izahay amin'ny famarinana andao hiaraka ihany andao hiteniny tsy marina andao hiady amin'ny gaboraraka ny zavatra fa ny adivantsika nanesorana fitondrana teo aloha isika ve nanala fitondrana teo aloha de isika ndray ny akuzena androany hoe ty amerina fitondrana teo aloha satria maninony zavatra tsy mitombona zany ry vahoaka malagasy tsy mitombona fanakivina atsika hiteny marina ok zay a fanadalan'ny saim-bahoaka ok zay populisme efa miazakazaka daholo mifangalarana anomana fifidianana raha sanatria moa andeha ndray ny fifidianana vita amin'ny alatra de mba eritreretanareo hoe firy taona nanalatsika zany fitondrana teo aloha zany firy taona nanenjehantsika ny zareo nirodana ihany reo nirodanareo mbola ho resatsika eto ny antony nampirodana an'ireo fa tsy anareo amin'ny fitondrana io itenentsika eto zany ny manevra rehetrarehetra nandeha tamin'io fitondrana io ho tenentsika eto zay raha izay ny tadiavintsika tsy hifanaraka raha izay ny tadiavinareo a andao mpamoaka eto izany zay moa ny androany ny amiko paster fa misaotra ny vahoaka ny eno atsika amiko anao fitenenana misaotra anao ny za koa tsy hijanona ela satria mbola mpianatra fa nampitondrana hafatra koa rarotona zany de hiteny eto ny fitarainana avy ireo amin'ny agent ny ministère avy amin'ny eaux et forêt nisy assise nationale koa zay tokony natao fa tsy hoe tokony natao dia nailiky izy ireo fa maninona ny tsy avela miteny ohatrany naheniko ohatran'le kahan'ireo tanora paramède c'est des symptômes ahitana hoe tsy tianao lazaina ve le tena aretina fa aseho amin'olo hoe tout va bien y a pas de problème à Madagascar satria masana vo le technicien miteny réalité dia manahirana dia nitaraina izy ireo mba teneny pasteur tsy manino teny aminareo za zao député anareo mpiasam-panjakana hiaran'ny tsirariny any alefaso on est là aloha zay hiatra ny teny ratsy hopareny forongony fa nanefa sacerdoce ty de tsy navela nailikiliky ireo agent ny hoe forêt reo todika manokana ministra ny ao anatin'izany zany efa manina no atao an'izany mpiasam-bahoaka reo aloha izy ilazany marary ny firenetsika surtout amin'ny lafiny resaka rano sy ala mbola ho resahana amin'ny sabotsy fa mbola isy carte sur table fa atsipoka eto deny zao sahady zay zavatra zay problème an'reto tanora reto koa amin'ny paramède zay tsy nintegrenareo nefa noho izy ireo no natonga ny fiakaran'ny budget de rehefa azo le zavatra de nailika reto ankizy reto fa maninona sa misy liste noir alako bika tsy tiako tare dia farany angambany any nanaitra kely ana le vaovao tandroany le fitsanganany miarahaba aloha le atoko politika vaovao réveil patriotique de Madagascar uni fa mba misy tsetsatetsatsiaritra kely any nijery an'le izy enjana be aloha le démarrage américain be tena grande pompe hôtelina moa le izy teo i mostanina nanaova zareo tsy mandeha micro anao tonga de anampahon d'or reo ka tena enjana dika zay zany c'est pas n'importe qui no mahavita an'izany atoko politika matanjaka ok ben oui pourquoi pas rehefa manam-bola ve mampanoroana azy fa misy zavatra nitikiana kely izy hoe en politique ozy nareo mpanao politika galifanty zay rien n'est au hasard voilà rien n'est au hasard en politique et même le hasard du calendrier surtout le hasard du calendrier ça n'existe pas en politique tout est millimètre près
am'izao fotoana zao a nanao annonce izy hoe atoko zay mijoro de natany mpanao gazety hoe manana candidat ve nareo de midikodina izy hoe taky le atoko rehetra dia manana candidat zany hoe mbola tsy avoaka aloha le joker efa pré eo de lasa ansaiko za zany ohatra ny teanao pari kely iza ary le joker de anjaranareo no mamantatra ry vahoaka iza le joker angambany hoe za tsy miteny hoe zay le izy fa na ny fidianana an'le anarana amy teny frantsay mozy tsy hoe mody fa nataony hoe réveil fa nataony mahitsy tsara nadikany amy teny malagasy hoe fifoazany fitiavatany zany de nanaitra be anay le fifoazana indice anjaranareo mamantatra iza ny olona ambadiky zany rien eo hasard fifoazana sambako na eno antoko politika manomboka amin'ny atao hoe fifoazana afaka mitena ka famoazana amin'ny malagasy hoe bon ok indice faharoa nanaitra tao anatin'io réveil patriotique de Madagascar io nisy drapeau ny Russie eo anilany wow c'est la première fois nahitako antoko politika mitsangana de tonga de hoe misy firenena miaraka aminy nefa izy censé mbola tsy au pouvoir fa ataontsika hoe programme zany de ozy nareo ka mba te ampiseho izy io zany de miteny moa izy hoe nanay io izy de fa mazava ny orientation nefa zay de hiaraka amin'ny BRICS sisy tsy olany zany fa tiako tenena aminareo hoe izy ary zany le olona ho candidat ny zareo ao ve fifoazana de tonga de misy drapeau Russie au Palme d'Or dia indice fahatelo dia nilaza hoe tsy anome tanana ny fanjakana voilà de secret de polichinelle izy tia de efa fahazonareo an-tsaina angambany iza le candidat eo tsy maintsy tsika moa tsy ny atoko politika ao Madagasikara tadidionareo foana ty ny atoko politika taty aorina tsy misy atoko politika zany manana idéologie mazava fa mijapy train namany mpandresy niarahana fa tsy miaraka amin'ny olona reraka donc zany misy olona tsy manana atoko politika tadidiko tsara ngasy iteny rakoto raha ndre nasolonaiko meko anareo le sopapa te hilatsa efa nanomana présidentielle izy de le tsy raikitry iny moa de raikitry mo fa tsy anina de voatery izy mifampiraharaha tamin'ny PSD moa izy iny raha tsy diso le atoko iny de hoe nitendrena nisy accord tany satria mila atoko de ohatrako amizao mety misy olona te hilatsaka ao fa tsy manana atoko dia il faut une parti politique zay tsy tonga de hita eo fa hoe natolotry ny olona azonareo tiako tenenina on se comprend on est tous des adultes et intelligents donc mazava zany le izy hoe on se prépare à l'élection na les documents nivoaka teo programme de la refondation ve fa tsy feuille de route fa depuis quand ny feuille de route lasa programme de la refondation dia novana tatitra fotsiny iny ka tena zany hoe mais vous nous prenez pour des gamins feuille de route ozy ny ministre ny refondation tatitra ozy ny PRRM de ny document ambony latabatra programme de pour la refondation de avy eo milatsaka tapaka ny réveil patriotique de Madagascar uni synchronicité ça sent les élections à plein nez et qui est derrière tout ça vous le savez misaotra tompoko misaotra ny mpanaraka ny fandarana mame fotoananareo zay amy sabotsy misy vahintsika mafampana zay ho avy eo amy sabotsy raha tsy miova ny programma de amizay zay mame fotoana fa makasitraka ny mostanina tanome fotoana fantatry fa rerandreraky ianao avy niasa fa raha pirenena moa ty dia mety hogaga ny olo hoe tao nangingina izy roa lahy de aloha tsidiko le tsy niresana hoe ngamba nozy ny olo hoe nandray vola tany reny de nangina azafady tsy aty zany tsy aty nampanginanareo de nangina pasteur tsika tsy mihinana an'izany fa tsika niatsemboany tafatsika no hinana atsika izay ihany samita hin'Andriamanitra marary fo daholo misaotra be misaotra daholo